anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Andeha ho iraintsika ny hira faneva sambatra. Vavaka isika. Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina, mitera sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay. Andriamanitra Tompo ny Tompo sy Mpanjaka ny Mpanjaka, Andriamanitra be voninahitra sady masina indrindra, mitoetra amin'ny toerana avo manerinerina tsy takatry ny sainay. Indreto izay tonga eto amin'izao tranonao masina izao idera sy ankalaza anao, anome voninahitra ny anaranao ary ankoky eto anatrehanao noho izany fahalebiazanao izany. Ary indrindra ihany koa misaotra mankasitraka anao izay Andriamanitra, satria ianao no nanome fahavelomana ho anay, ianao nanome fiainana ho anay, ianao no manome anay izao tombonandro izao izay azonay miaona aminao indray. Koa isaoranay indrindra ianao satria natsapa ny fahasoavanao, natsapa ny fitahinao zahay. Ka na dia maro aza ny zavatra izay ny famafao teo amin'ny fiainanay, na tonga anay ho fefika dia narovanao zahay ary nomenao hery, nafahanao tao anatin'ny sakatsakana samihafa nataon'ny Satana izahay, dia indreto tafavoreto amin'ny tranonao hanome voninahitra ny anaranao. Koa misaotra indrindra Andriamanitra fa fitiavan-dehibe avy aminao no mahatoy izao anay. Kehitriny ary izay dia mangataka ny mba ho tarinao amin'ny alalan'ny fanahy masina, azonay ho tafahombonay aminao, ka ho fanompoam-pivavahana tsy ho aroarom-paratsiana izao fanompoam-pivavahana ho tanterahana izao, fa tonga anay ho tafaray marina aminao Andriamanitra, atonga anay hiavao, atonga anay ho tonga olom-baovao ao aminao Andriamanitra amin'ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay nampianatra nay vavaka manao hoe: Rainay ozany an-danitra, ho amin'ny masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aneny sitraponao, etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Manao izay anona sahaza ho anay, ary mamelany ny lokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ave
vahoaka ipetraka ny fiangonana andre ny sitrapon'Andriamanitra isika. Manana ny sitrapony izay tiany ho tanterahintsika Andriamanitra, manana ny teniny izay tiany ho toavintsika izy. Andeha orinesitsika amin'ny fanajana sady ho eritreretintsika tsara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Hoy ny soratra masina: fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka nofo izany fahafahana izany, fa mifampanimpo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandre mifandrao mifandringana. Amen. Sambatra ny maitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny firehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ry havana, ary manoloana izany teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra izany dia mahatsiaro menatra sy mangay isika ho andeha isika iombona amin'izao vavaka fifonana izao, hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao, ary porofon'izany mbola hanambaranao aminay ny sitraponao izay tianao mba ho tanterahinay. Manambara aminay ny teninao fa efa nantsona ho amin'ny fahafahana izahay. Izany fahafahana izay ny antsonana izany anefa dia noentinay tamin'ny firehariana, noentinay tamin'ny filan'ny nofo, ary izay dia nihevitra fa olona afaka dia afaka manao izay rehetra tianay atao na dia ny tsy araka ny sitraponao Andriamanitra aza. Manoloana izany Andriamanitra dia mifona aminao zahay, mamela ny elokay mamindraha fo aminay, ny amin'izay niainanay ny fahafahanay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra, fa niainanay tamin'ny filan'ny nofo, niainanay tamin'ny fandehanana amin'ny fiainana izao tontolo izao tsy araka ny sitraponao Andriamanitra. Kanefa ianao Jesosy Kristy no efa nanafaka anay, ianao Jesosy Kristy no efa nanaisotra anay teo ambany vahon'ny fanandevozan'ny Satana, dia olona afaka izahay, izay indray no tsy nahay niaina izany fahafahana izany, koa mifona aminao zahay. Mamela ny elokay Andriamanitra mamindraha fo aminay. Manambara aminay koa ny teninao fa tokony fankaty sy fanompo zahay. Izany tokoa mantsy no marika fa mpianatra ao zahay, ary izany no marika fa ianao Jesosy Kristy no tomponay sy mitarika anay. Tsy mba nandeha tamin'izany izahay, fa na izahay mpianatra ao, na samy izahay mpanomponao aza, dia toa ny fanenjika sy ny fanaratsy teo amin'ny fiainanay teo. Ko mifona aminao izay Andriamanitra mamela ny elokay mamindraha fo aminay. Mandrakariva izay no mifandringana amin'ny lafin-javatra samihafa eo amin'ny fiainana eo. Ko mifona aminao izay Andriamanitra mamela ny elokay mamindraha fo aminay. Tsy izany ihany Andriamanitra fa tamin'ny nataonay rehetra, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fisainana, na tamin'ny zavatra samihafa izay no tanterahinay teo anatrehanao, dia maro no nataonay tsy araka ny sitraponao. Ko indreto izay mitalao aminao, ko mba ienoy re Tompo ny vatamangina ataonay eto anatrehanao. Mianono vavakay ry Andriamanitra fitiavanao, mamela ny elokay ry Jesosy Kristy mpamonjy, manadiovanay ry fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. So
riavana malala eto amin'ny tompo mamindra fosy mamela eloko ny Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra fitiavana izy tsy mba mijery atsika amin'ny faratsitsika fa mijery atsika amin'ny indra fony lehibe kosa. Andeha hitsangana isika andray ny teny famela-keloka omeny tompo ho antsika. Hoy ny apôstôly masina hoe fa ho amin'izany no niantsonanareo fa Kristy azy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fiainana ho anareo mba hanarahanareo ny diny izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo ambavany, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo fijaliana mba ho faty ny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana, ary ny dia kapoka taminy no nanasitranana anareo. Noho izany dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa voavela sy voafafa avokoa ny eloka ireo rehetra noho ny anaran'ny masina komidy erany Tompo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika riavana noho ny famela-keloka izay nomeny Tompo antsika sady hiomana handre ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola faly miaraba ny fiangonana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mangataka ny ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana. Eo am-pitsanganana no antanterantsika ny hira 427 andro. 427 andro. Ka hivavaka isika
misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra o no fotoana izay nomenao ho an'ny ankizy sy ny tanora. Mangataka ny fanenao masina izahay toetra ty anatinay tsirairay avy, ahafahanay mandray izay afatra tianao ambarany amin'ny teninao, dia mitenena ary Jesosy Kristy Tompo araka ny fombanao fa ny teninao ane anova ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko 7:7. Ohabolana toko 7:7. Rehefa hitantsika rehetra dia rahantsika mamaky mafy be amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ampianaro ny marina. Amen. Petraka isika rehetra. Izany ten'Andriamanitra izany no ifampizarantsika ny amin'ity maraina ity ary hotoanantsika amin'ny tantara anankiray. Dia tantaran'ilay vehivavy iray niandry ny fiangan'ny fiara tao amin'ny stationnement na taxi borosy lehibe iray. Koa satria tsy maintsy miandry ny ora maro izy, dia nanapa-kevitra mba hividy gazety sy biscuit iray paquet. Nipetraka teo amin'ny seza iray mba hiala sasatra sy hamaky ny gazety amin'ny mpilaminana. Teo anilan'ny seza izay nisy azy nisy biscuit iray paquet dia nisy lehilahy iray nipetraka niaraka taminy. Nanokatra ny biscuit ilay vehivavy ary rehefa nandray ny biscuit voalohany izy dia mba nandray singa ny iray koa ilay lehilahy ary nihinana tsy nisalasala. Tezitra tamin'ity fihetsika ilay lehilahy izy nefa tsy niteny na inona na inona. Tezitra mafy tahampony ilay vehivavy ary te hamelaka mihitsy raha ny fihetsiny. Isaky ny mandray biscuit ilay vehivavy dia mba mandray koa ilay lehilahy. Nasika ary tena tsy faly tamin'ny endriny mihitsy izy, saingy tsy te hampiseho ny fahatezerany tamin'ny ilay lehilahy. Ny any farany dia biscuit iray sisa no tao anatin' ilay fonosana. Namendram-panontaniana tao an'eritreriny ilay vehivavy hoe inona izao no ataon'io lehilahy io? Mpanararoatra. Noraisin'ilay lehilahy ilay biscuit dia notapahany roa mitovy ary nanome azy ny antsasany izy. Tena efa tsy mirary nitsony izao ataonao izao. Niala teo izy sady masika mafy, noraisiny ny gazetiny sy mipoketrany sady lanjalanja aloha izy no navinavina miaraka amin'ny fijery mangarika. Nanantona ny guichet izy, rehefa nandray ny sezany tao anaty fiara izy dia nosokafa ny poketrany nampijiry ny ilay gazety. Teo vao taitra sy menatra raha nahita ny biscuit iray tsy vaky tao anatin'ny poketrany, mbola tsy nisy ny sokatra. Nahatsiaro meloka izy, nanongo tena ary afa-baraka, tsy nisy ohatr'izany teo vao nahatsapa izy fa nanaonao foana. Adino fa napetrany tao anaty poketrany ilay biscuit notadiaviny. Ny fampizarany sy ilay lehilahy tamin'izay ny biscuitany ary tsy mba nisy alahelo na tao aminy. Raha mbola nalahelo mafy izy, nieritreritra fa nizarany biscuit niaraka taminy ilay lehilahy, nefa kehitriny dia tsy afaka nazava na hiala tsiny amin'ny intsony izy satria efa lasa ny fiara nitondra n'ilay lehilahy. Lesina azo tsoahana amin'izany dia misy zavatra efatra tsy azontsika hiverenana tsony eo amin'ny fiainana. Ny teny ao arian'ny filazana izany, ny fahafahana ao arian'ny fahaverezana, ny nenina rehefa lasa any afara, ny fotoana rehefa lasa dia tsy miverina intsony. Koa ianarana ny miaina, ianarana ny fahendrena sy ny fahamarinana dia ilay Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mbola hivavaka isika.
Sotranao izay ry tompo fa ny teninao mandrakariva dia mampianatra anay hiaina ao anatin'ny fahendrena sy ny fahamarinana. Sarotra dia sarotra izany noho ny raha ny herinay sy ny tanjakay, nefa noho ianao Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia mora izany noho ny fananana ianao. Dia ataovy mitoetra ty anatinay ary izany fahatsiarovana ny fahendrena sy ny fahamarinana izany, mba hahafahanay miaina sy ny mahatsapa fa ny teninao tokoa dia manova ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra ray io. Amen. Riavana malala tonga ny fotoana izay makentsika ny teny efa amin'ny soratra masina. Ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Eksodosy 4:40, andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanentsika azy ny Egyptianina ka niditra nanaraka azy teo afovoan-dranomasina. Dia ny soavaly ny farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingin soavaly. Ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tompony Egyptianina tao amin'ny andrafo sy ny rano ny Jehovah ka nampifanaritaka ny tompony Egyptianina. Ary nanala ny godiany kalesiny izy ka nampahasarotra ny nandehanana. Dia hoy Egyptianina, ka andositra ny tavan'ny Israely isika fa Jehovah ny miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, ahinjira eo ambonin'ny ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin soavaly. Dia nahintry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany ka nikatona ho tahaka teo ny ranomasina. Rehefa nadiva ho maraina ny andro ary ny Egyptianina nandositra akanjo ny tsena ny rano ihany izy. Dia nariny Jehovah teo afovoan'ny ranomasina ny Egyptianina ary dia nikatona ny rano ka nanarina ny kalesiny sy ny mpitaingin soavaly. Dia ny miaramila ny Farao dia nahintry Mosesy eo ambon'ny ranomasina ny tanany ka nakombo ny ranomasina sy ny tanany ka nikatona ho tahaka teo ny ranomasina rehefa nadiva ho maraina ny andro. Ary Egyptianina nandositra kanjo ny tsena ny rano ihany izy. Dia nariny Jehovah teo afovoan'ny ranomasina ny Egyptianina ary dia nikatona ny rano ka nanarina ny kalesiny sy ny mpitaingin soavaly. Dia ny miaramila ny farao rehetra izay niditra tao amin'ny ranomasina nanenjika azy ny zanak'Israely. Koa tsy nisy niangana na dia ray akory azy. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha amin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanana sy teo amin'ny ankavia. Izany no namonjeny Jehovah ny Israely tamin'izany andro izany mba tsy ho azo ny Egyptianina. Ary hitan'ny Israely teny amoron'ny ranomasina ny fatin'ny Egyptianina. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehovah tamin'ny Egyptianina, dia natahotra ny Jehovah ny olo kanino an'i Jehovah sy ny Mosesy mpanompony. Amen. Dia mbola hotoizana ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny Petera voalohany 2 raisina amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 9:10. Petera voalohany 2 raisina amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 9:10. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ry malala, mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny anareo, fa dio filany nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Ary aoka ho tsara ny fitondran-tena anareo eo amin'ny jentilisa mba hakalazana an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay hanendrikendrehana anareo mpanao ratsy. Ary noho ny Tompo dia manaiky izay rehetra voatendrin'ny olona, na amin'ny mpanjaka satria ambony izy, na amin'ny mpanapaka satria nirahana maly izay manao ny ratsy izy, fa hopidera izay manao ny tsara. Fa toy izany ny sitrapon'Andriamanitra
hampangininareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaova-tsoa fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Amen. Ho faranantsika ny famakinany teny soratra masina. Zany ditantsika ao amin'ny bokin'ny filazantsara araka ny Lioka 7 hatomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Lioka 7 1 ka hatramin'ny 10. Oka tsika hitsangana hitsaina amin'ny filazantsara. Baiboly dika teny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy sy ilay kapiteny tao Kapernaumy. Rehefa hitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona zany ty toriteny rehetra zany dia nakany Kapernaumy izy. Naraha rehefa ho faty ny mpanompo ilay kapiteny iray izay tiany. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naneraka ny loholon'ny Jiosy akeo aminy ka angataka azy ho avy ka nasitrana ny mpanompony. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka niteny hoe mendriky ny anaovanao izany izy satria tian'ny firenentsika izy sady izy nefa nanorona sinagoga ho antsika, ary nandeha niaraka tamin'i Jesosy. Rehefa teo akaiky ny trano izy dia naneraka namana hitsena azy ilay kapiteny ka niteny taminy hoe tompoko, aza misahirana ianao fa tsy mendriky niderinao ambany tafotranoko aho, koa na dia nitenako azy dia tsy mendriky nakeo aminao fa mitenena ihany dia ho sitrana amin'ny mpanompo lahiko. Fa izao koa mba lehilahy manana lehibe ihany ary manana miaramila izay fiheziko, koa izao amin'ny ray mandeha any dia mandeha izy, ary amin'ny ray koa avy dia avy izy, ary amin'ny mpanompo ataovy izao dia manatanteraka izy. Noho nare zany Jesosy dia gaga taminy ary nitodika izy ka niteny tambohoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko ao aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia teo amin'ny Israely azy. Ary noho ny tafaveriny tao an-trano ireo iraikireo dia hita ny fasitrana ilay mpanompo. Ray masino mana masinany amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ivavaka isika tompoko, ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masinao, feno fisaorana anao izahay fa mbola afaka nandresy namaky ny teninao teto indray androany. Ankehitriny dia andray ny afatra avy aminao izahay, koa dia feno hifananao masina mba ho tafaray marina aminao izahay. Ny mpanomponao kosa izay hitondra ny teninao dia mifanahinao masina omba azy ka ho fantsona mpita aminay ny filazantsaranao Jesosy Kristy izy. Dia mitenena ary tompo ankehitriny fa voninkiaino izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay mivavaka. Amen.
afaka mipetraka ny fiangonana. Ho aminareo ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Ny Eksôdôsy 4:7-10, andininy 17 hatramin'ny 1:30 no andraisantsika afatra anio. Eksôdôsy 4:7-10, andininy 17 hatramin'ny 1:30. Rehefa miresaka isika ny amin'ny bokin'ny Eksôdôsy dia mbia ao an-tsaina mandrakariva avy hatrany ny hoe amin'ny maha exode azy dia hoe fifondrana. Ao anatin'izany koa ny hoe fanafahana. Ao anatin'izany koa ny hoe fialandy ny zanak'Israely tao Egipta ho any amin'ny tany izay nampanantenan'Andriamanitra ho azy ireo. Fa ao anatin'izany koa le hoe itenenan'ny mpandinika sasany hoe fivoahana tao amin'ny fangejana ho amin'ny fahafahana. Zany no ambara votoantiny io bokin'ny Eksôdôsy io. Ary ao anatiny eo raha velabelarina ny bokin'ny Eksôdôsy dia mitantara ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely teo ambany vahony fangejan'ny Egiptianina. Ambara ao ihany koa ny dian'ny zanak'Israely rehefa namakivaky ny lalandavitra izy, namakivaky efitra tany izay nisy fisedrana maro samihafa. Hita ao anatin'io bokin'ny Eksôdôsy io avokoa izany rehetra zany. Fa ao anatin'io ihany koa dia songadina ny fisehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra ary ny fahefana sy ny herin'Andriamanitra amin'ny mahampanafaka azy. Aseho miariary ao anatin'io bokin'ny Eksôdôsy io avokoa izany rehetra izany. Manjina loha hevitra isika manao hoe iorenan'ny fahafahana ny tompo. Dia tena ao anatin'io perikopa izay anjarantsika androan'io ny fanafahana izay nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely. Raha mitodika manokana isika raha havana ny amin'ny Eksôdôsy 4:7-10, andininy 17 hatramin'ny 1:30 ity dia hitantsika taratra ao ny fanehoana ny herin'izany fanafahana nataon'Andriamanitra izany. Raha fitinina kely ny tantara dia izao. Rehefa nandao ny Egipta ny zanak'Israely tao aorianan'ny loza folo izay nandravana ny Farao sy ny olony. Rehefa nisy iny dia resy lahatra ihany Farao hoe alao alefany reto fa ho fatitsika. Dia nandeha ny ala tao ny zanak'Israely. Rehefa nandeha izy, nandeha tamin'ny lalandavitra maro samihafa, dia tery tao anatina tendrombohitra anankiray sy ranomasina. Hito misy tendrombohitra, hito misy ranomasina. Tao anatin'izany verevitra ny zanak'Israely. Verevitra satria androso ranomasina ny eo aloha. Iemotra ny miaramila Egiptianina nanenjika avy ao aoriana ihany koa. Dia tonga tamin'ilay fomba fiteny hoe androso maty reny be, iemotra maty ray be, tsy hita izay atao. Fa tao anatin'io no nanehoan'Andriamanitra ny fahefany sy ny fahalebiazany. Ny baiko an'ny Mosesy izy hoe ainjiro ambonin'io ranomasina mena io ny tananao. Nakatoavin'ny Mosesy izany tenin'Andriamanitra izany. Ary inona ny zava-nisy? Nivaky ny ranomasina. Ary dia nandeha ny zanak'Israely namakivaky an'io ranomasina io tahaka ny mandeha tany maina. Ary dia ambaran'ilay tenin'Andriamanitra novakiana tamintsika teo fa nisy rindrina, lasa tahaka ny rindrina ny rano eto amin'ny ilany sy eto amin'ny ilany. Ary ireo zanak'Israely ireo dia namakivaky tany maina. Zany ilay nataon'Andriamanitra anavotana hanafahana an'ireo zanak'Israely ireo. Fa ny zava-misy dia izao, tsy hoe nahita n'iny ranomasina ny vaky iny reto miaramilan'ny Egiptianina ireto dia niemotra sy niverina, fa naninona koa izy? Mba nanaraka koa izy, nanenjika koa izy, ary nanana fahasahiana koa izy hiditra ao anatin'io ranomasina izay nivaky, izay zavatra tsy fahita fa zavatra mahagaga asan'Andriamanitra izany. Dia nanenjika izy ireo. Noho ny tafapita ireo zanak'Israely ireo dia nanindrotra ny tanan'iray Mosesy. Inona ny zava-nisy? Nikombona ny ranomasina. Ary dia maty tao avokoa ireo miaramila Egiptianina izay nanenjika azy ireo. Iorenan'ny fahafahana ny tompo. Andeha omentsika loha hevitra izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe ny fanafahana ataon'Andriamanitra. Ny fanafahana ataon'Andriamanitra. Ny fanafahana ataon'Andriamanitra voalohany indrindra dia hanehoany ny fiarovany. Ny fanafahana ataon'Andriamanitra dia hanehoany ny fiarovany. Andeha raha antsika mamaky ny andininy 17
hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary nampitaingana Jehova ary tamin'ny fiambin'ny maraina dia nijery tompony Egyptiana natao andro. Amen. Rehefa niampita ireo zanak'Israely ireo araka ny hitantsika eto, nandiny tany maina tao amin'io ranomasina io, dia hitantsika miariary ny anambarana fa niaro azy ireo Andriamanitra. Ary zany la hoe fahafahana izay ataon'Andriamanitra dia entiny hanehoana ilay fiarovan'ny olony. Nanahoana nanehoana izany fiarovan'ny olony izany araka ny hitantsika eto fa rehefa niampita ny zanak'Israely dia nijanona teo anelan'izy ireo sy ny mpanenjika azy. Ny inona ho izy? Ny anjelin'Andriamanitra sy ny andrahona. Ary inona nataony? Ireo dia nampisahotaka, niaro azy. Io andry afo, andrahona sy ny anjelin'i Jehova izay nijanona teo anelan'io no tahaka ny fefy anankiray, tahaka ny rindrina anankiray. Tsy nahatonga n'ireo mpanenjika ireo hahatratra an'ireto zanak'Israely ireto. Ny zava-misy koa mantsy dia izao, reto zanak'Israely reto dia miaraka amin'ny vady aman-janany, ny zaza amam-behivavy, ny entany sy izay rehetra fananany tany, mandeha miadana. Fa reto miaramila Egyptiana reto kosa inona no fitaovana entany? Mitaingy tsovaly, miazakazaka. Izany hoe tsy hitovy mihitsy ilay hafainganam-pandeha ao anatin'izany. Ka raha tsy teo ilay fiarovanaN'Andriamanitra, ilay anjelin'Andriamanitra, ilay andrahona izay nanelanelana azy teo, dia ho fefika ihany izy ireo, ho tratra ny fahavalo ihany izy ireo. Fa noho ny fiarovan'Andriamanitra, noho ny fandraisan'Andriamanitra an-tanana ny fiainan'ireo olona ireo, dia voaharo izy manoloana ny fahavalo izay hanimba azy ao anatin'izany. Inona moa no asehony izany hoe andrahona, anjelin'i Jehova izany? Izany andrahona sy anjelin'i Jehova izany dia maneho amin'ny olony fa Andriamanitra dia manatrika ny olony mandrakariva. Maneho ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olony, izany fiarovan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjeliny sy ny andrahona izay nisy teo izany. Izany hoe ny fanatrehan'ireo anjelin'Andriamanitra sy ny andrahona io dia maneho fa akaiky ny olony Andriamanitra ary mampahatsiahy mandrakariva fa miahy sy miaro azy ireo. Raha Andriamanitra zany rehefa manafaka, dia tsy manafaka fotsiny ihany izy hoe afaka ianao ndana any amin'izay fahafahanao any. Fa Andriamanitra rehefa manafaka dia mandray an-tanana izy, miaro izy. Satria ny fahavalo dia tsy te hamela ny olon'Andriamanitra ho afaka tanteraka. Ka ao anatin'izany mandray an-tanan'Andriamanitra, manatrika ny olony Andriamanitra, ary manome toky Andriamanitra fa tsy irery ireo zanak'Israely ireo miampita ny ranomasina izay nivaky io. Amin'ny maha-olombelona tokoa raha mahita an'izany fisehoan-javatra izany, dia mety hitaintaina ihany. Ino hono ka vaky ny canal de Mozambique dia hifindra makany Mozambique tsika avy eto Madagasikara? Mety tsisy sahy tsofoka eo na ray aza, mety tsisy sahy andalo amin'io na ray aza. Fa no ilay fiarovan'Andriamanitra, ilay fanomezan-toky avy amin'Andriamanitra fa manatrika an'ireo olon'ireo Andriamanitra, dia natoky reto olon'Andriamanitra reto ka nizotra am-pilaminana, nizotra am-patokiana, satria manatrika azy ireo Andriamanitra. Inona ihany koa ny hevitra izany? Ny hevitra izany dia izao: fanomezan-toky fa miaro Andriamanitra. Manome toky ny olon'ny Andriamanitra fa miaro azy ao anatin'izany. Dia tao anatin'izany fahazahoany reto zanak'Israely reto izany toky fa miaro azy Andriamanitra, dia afaka nandeha namakivaky ny ranomasina mena izy, satria io ilay fanatrehan'Andriamanitra, hitany eo ilay fanatrehan'Andriamanitra izay miaro azy. Ary ny hevitra izany ihany koa dia izao: efa fanantenam-pahafahana sahady izany. Raha mijery isika dia io ny fehetran'ilay Egyptiana sy ilay tany izay nampanantenan'Andriamanitra io ranomasina mena io. Ka ny ao an-tsaina dia hoe rehefa afaka amin'ity isika dia afaka tsika. Ary dia velona amin'ny fanantenana ao anatin'izany. Misy asan'Andriamanitra mahagaga nataony tamin'ireo mpanompon'ireo mba hahatonga ilay fanantenana ho afaka
ho velona tao amin'reto olon'Andriamanitra ireto. Ary izany fiarovan'Andriamanitra izany dia maneho fa Andriamanitra dia manolo tena hitarika an'ireto zanak'Israely ireto, manolo tena handray an-tanana ny fiainan'ireto zanak'Israely ireto, ka amin'ny famonjena azy ireo, amin'ny fanafihan'ireto tafika Egyptianina izay manenjika aoriana ireto dia maneho ny heriny Andriamanitra, maneho ny voninainy Andriamanitra amin'ny asa magaga izay mihoatra amin'ny voary, mihoatra amin'izay mety lalàn'ny natiora. Izany ilay asan'Andriamanitra ataony amin'ny olony izay tiany reto zanak'Israely ireto. Ny mazava-dehibe an'io fiarovana-Andriamanitra io ry havana dia mampiseho ilay toetra n'Andriamanitra amin'ny mampiaro azy. Ka na inona toe-javatra misy dia eo Andriamanitra sy ny fahefany, eo Andriamanitra sy ny voninainy, eo Andriamanitra sy ny fahaizany manao fahagagana hanavotana ny olony. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, izany fiarovana-Andriamanitra izany dia efa maneho ny fitiavany amintsika ihany koa izay manana fahefana amin'ny lafiny rehetra hanavaka antsika, manana fahefana amin'ny lafiny rehetra hanaisotra antsika amin'ny fangejany Satana. Ary izany dia efa notanterahiny tao amin'i Jesosy Kristy. Andriamanitra dia afaka manaisotra antsika amin'ireo fatoram-pangejana maro samihafa izay manodidina antsika, amin'ny alalan'ny fiarovany, amin'ny alalan'ny fanehoany ny voninainy, rehefa mankatoa sy matoky azy isika. Ary ao anatin'izany dia manana fahafahana ihany koa isika hihoatra ny sakana izay mety tsy takatry ny saintsika, manana fahafahana koa isika hanaisotra hihoatra ny sakatsakana samihafa eo amin'ny fiainantsika eo. Dia izany ry havana no ambara ao amin'ny Lioka 7:1-10. Hitantsika tsara ny tantarany amin'ilay kapiteny Romanina anankiray izay nanana ny mpanompony izay narary mila fanafahana. Raha jerentsika ny toe-javatra sy ny zava-misy iainan'io kapiteny Romanina io dia maro be ny fahasamihafana, maro be ny sakana izay ahatonga azy tsy fandray amin'i Jesosy Kristy, kanefa noho ny finoany magaga, noho ny finoany dia afaka ny fandray tamin'i Jesosy Kristy izy. Izany hoe ilay finoana sy fahatokinan'Andriamanitra mpanafaka zany dia mahatonga antsika hahoatra ny sakana eo amin'ny fiainantsika eo. Raha mijery fotsiny isika ny sakana izay mety hahatonga n'ity kapiteny Romanina anankiray ity tsy eo amin'i Jesosy Kristy voalohany. Romanina aloha izy, manahoana moa ny fifandraisan'ny Romanina sy ny Jiosy tamin'izany fotoana? Nisy fienjanana, nisy fifankahalana, nisy tsy fitovoin-kevitra ao anatin'izany fa mpifahavalo azy. Izay aloha dia efa sakana voalohany, sakana ara-kolotsaina. Fa ao anatin'izany koa ny sakana eo amin'ny rafim-piarahamonina, kapiteny manamboninahitra, fa noho ny finoana izay velona tao anatin'ny tao dia afaka mihoatra izany sakana izany izy. Ka rehefa mino an'Andriamanitra ilay mpanafaka isika ry havana, mino an'Andriamanitra izay manatanteraka ny fahafahanantsika, dia afaka mihoatra izany sakana maro samihafa izany mba hahatonga antsika ho afaka eo amin'ny fiainantsika eo. Faharoa ry havana dia izao, ny fanafahana ataon'Andriamanitra dia hanehoany ny heriny. Ny fanafahana ataon'Andriamanitra dia hanehoany ny heriny. Andeha raha antsika mamaky indray ny 5:20 hatramin'ny 7:20. 5:20 hatramin'ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Amen. Amen. Io andinireo indray ry havana dia manasongadina amintsika ny fomba izay idiran'Andriamanitra amin'ny kery handringanana ny fahavalo. Eo no hanehoan'Andriamanitra ny heriny
ary dia hita taratra ao anatin'io andinina io fa miditra mikery Andriamanitra handringana ireo fahavalo izay mambabo ny olona ireo. Ny tiana songadina ao anatin'izany andinina izany dia izao: Andriamanitra dia mampiseho ny fahefany sy ny heriny amin'ny natiora. Andriamanitra dia mampiseho ny heriny sy ny fahefany amin'ny zavaboary. Ary Andriamanitra dia mahay manao mihoatra noho izay heverin'ny olona ho tanterainy. Andriamanitra dia manam-pahefana. Andriamanitra dia maneho ny heriny, ary amin'ny alalan'ny fanafahan'ny olona, amin'io koa no anehoan'Andriamanitra fa izy no Andriamanitra marina, fa tsy ny Andriamanitra Egiptianina akory. Ny Andriamanitra Egiptianina dia maro samihafa izay notompon'izy ireo, ary hitantsika taratra tamin'ny loza folo izay talohan'ny nanafahana an'ireto zanak'Israely ireto tao amin'ny fangejan'ireto Egiptianina ireto, dia navita zavatra koa ireo Andriamanitra ny Egiptianina ireo. Fa eto amin'ity seho ity anankiray ity dia tena ariarin'Andriamanitra fa Andriamanitra manana fahefana izy. Andriamanitra mahery izy, ary Andriamanitra mahay miseho amin'kery mba entina hanehoana izany voninahiny izany. Mihoatra afaka mibaiko ny zavaboary izay noforon'izy eo anatin'izany. Hitantsika taratra atao amin'ity andinina ity fa rehefa nakatony didin'Andriamanitra i Mosesy dia nikatona indray ihany koa ilay ranomasina ka nitelona ireo tafika Egiptianina izay nanenjika an'ireo zanak'Israely ireo. Ao anatin'io no hanehoana fa tsy manan-danja eo anatrehan'Andriamanitra na izay heverina ho herin'olombelona, na izay heverina ho fahefan'olombelona, mitaha amin'ny fahefan'Andriamanitra, mitaha ny herin'Andriamanitra, dia tsy manan-danja izany. Ary miariary ao anatin'izany fa mampiseho ny herin'Andriamanitra ilay mahavita mandresy, na dia ireo fahavalo izay heverina ho mampahory indrindra azy, na ireo fahavalo izay heverina ho mampatahotra indrindra azy. Fantatra tsara ry havana ny lazan'izany tafiky ny Egiptianina izany. Fantatra ny amin'ny heriny izany, fantatra ny amin'ny fahefany izany, fantatra ny amin'ny hamaroany tafika izay ananany izany, fantatra ny amin'ny hatsarany fitaovana entiny miatafika izany. Fa eto dia asehon'Andriamanitra fa izy no Andriamanitra mahery, izy no Andriamanitra manana fahefana, izy no Andriamanitra afaka mifehy hatramin'ny fahavalo izay heverina ho mampatahotra indrindra azy. Ka ny fandringanana ireto tafika Egiptianina ireto tao anatin'io rano io dia pirofo miariary ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra, ary asehony izany fa ambony izy, ambony ny Andriamanitra rehetra izy, ambony ny Andriamanitra izay heverin'ny olona ho Andriamanitra izy. Izany rehetra izany ry havana dia mampahatsiahy antsika ihany koa fa tsy misy fetra ny herin'Andriamanitra, ary afaka manao zavatra miavaka izy mba hanafahana ny olony. Izy no Andriamanitra tsy toy izay manana hery andresena ny fahavalontsika. Andriamanitra afaka manapaka ny gadra izay mambabo antsika ihany koa izy. Raha aina ny nanafaka ny gadra izay nambabo ny zanak'Israely, dia mbola mahay manafaka ihany koa izy ny gadra izay mambabo antsika ankehitriny. Ary eo anatin'izany dia Andriamanitra te hitarika antsika amin'ny fahafahana izy, ary tsy fahafahana ara-nofo fotsiny ihany fa hatramin'ny fahafahana ara-panahy ihany koa, fahafahana amin'ny lafim-piainana manontolo. Amin'ny mahampino antsika ry havana dia afaka mahita fampaherezana avy amin'izany isika, afaka mahita fanantenanana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany isika, fa Andriamanitra dia afaka mampiseho ny heriny eo amin'ny fiainantsika, anafaka antsika ao anatin'ny fangejana. Fa mazava tsara nambaran'ny tenin'Andriamanitra eo, na toy inona herin'ny fahavalo, rehefa maneho ny heriny Andriamanitra dia tsy manam-pahefana ireny. Ary izany tenin'Andriamanitra, izany herin'Andriamanitra izany ry havana dia mbola aseho ihany koa amin'ny Luka 7 izay anjarantsika androany io ihany koa. Luka 7 ny andininy voalohany hatramin'ny 10 io dia mbola manambara izany herin'Andriamanitra manafaka izany, ary dia miariary ao ny amin'ny nanasitranan'i Jesosy Kristy ny mpanompon'ilay kapiteny. Hitantsika ao anatin'io ny fahefan'i Jesosy Kristy manoloana ny aretina izay mangeja ny mpanompon'ilay kapiteny. Fa ny tantara izay milaza ao dia izao: ilay kapiteny hoe tsy miendrika hidiranao any amin'ny tokantrano koa, fa mitenena fotsiny ianao. Dia maninona hoy izy? Ho sitrana ny mpanompoko. Fantatro tsara hoy izy fa za mba manana mpanompo ihany koa. Raha mitena hoe mandeha any ianao ary dia manaiky izy, raha mitena hoe ataovy izao dia manaiky izy. Fantako tsara ny fahefanao Jesosy Kristy, raha miteny ianao dia ho sitrana ny mpanompoko. Ary aseho miariary eo ny fahefany tenin'Andriamanitra, aseho miariary eo ny herin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanafahana
sy ny fanasitranana ny olony ka miariary eo anatin'io arak'izany fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tompo mpanafaka dia manana fahefana hanafaka sy hanaisotra antsika, manana fahefana lehibe ny teniny ka afaka miasa avy any lavitra, afaka mandresy ny aretina rehetra, mitondra ny fanasitranana, mitondra ny fanafahana amin'ny alalan'ny teniny Jesosy Kristy. Noho izany heriny izany, noho izany fahefahana izany. Ary ny fanafahana tamin'ny ranomasina izay aseho ato amin'ny tantaran'ny zanak'Israely io dia efa maneho mialoha sahady ry havana ny fanafahana faratapon'izay ananantsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Izy ilay efa nandresy ny fahafatesana, izy ilay efa nandresy ny herin'ny fahotana, izy ilay manafaka antsika amin'ny fangejahany fahotana ary manana fahefana izy asehony miariary izany ao amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Farany ry havana dia izao, ny fanafahana ataon'Andriamanitra dia hitarihin'ny olony hiaina amin'ny finoana, hitarihin'ny olony hiaina ny finoana. Andeha angevaka itsika indray ny 1:30 hatramin'ny 1:30 ao amin'ny Exodosy 4:4 ny fanafahana izay ataon'Andriamanitra dia hitarihin'ny olony hiaina amin'ny finoana. Fakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe izany no namonjeny Jehovah ny Israely tamin'ny Amen. Reo andinindreo indray ry havana dia manasongadina amintsika ny fiatraikan'ny fanafahan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Nanavao ny finoany ary natonga azy ireo hiaina ny finoany. Mazava tsara zany fa raha voasoratra eto tia tao alohan'ny zavatra nisy dia mety nisy tsy natoky ihany tao, nisy tsy tena nino n'Andriamanitra tao, nisy tsy tena niaina ny finoanan'Andriamanitra fa hoe mandeha ny olona dia mba mandeha koa tsika zany ay miaro Andriamanitra zany dia miaro izany fa andao koa tsika. Fa hitatsika miariary eto ny tenin'Andriamanitra fa rehefa avy naneo zava-magaga teo amin'ny fiainan'ireto zanak'Israely reto Andriamanitra dia niorina ny finoany, tonga niaina n'ilay finoana izay nananany ary tonga nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy ao anatiny ao. Ka rehefa avy niampita ny ranomasina mena sy voary tamin'ny tafika Egiptiana reto zanak'Israely reto dia niaiky fa Andriamanitra ny mpanjaka ambonin'ny tany rehetra. Tany ny sasany vao resy lahatra hoe ten'Andriamanitra mpamonjy tokoa ilay Andriamanitra. Tany ny sasany vao niorina tamin'ny finoana sy niaina izany finoanan'Andriamanitra izany. Ary tao anatin'izany dia nanavao ny finoany izy, nanavao ny fifandraisany tamin'Andriamanitra izy, satria hitan'izy ireo mazava tsara fa Andriamanitra matoky ilay Jehovah Andriamanitra izay mitarika azy amin'ny fiainany manontolo. Ary tsy izany ihany fa ambaran'ilay tenin'Andriamanitra eto hoe nino an Jehovah sy Mosesy mpanompony ny zanak'Israely nandeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ireo olona ireo noho ny fanafahana izay nataony teo amin'ny fiainany. Io fiainana ny finoana izay vokatry ny fahafahany io koa ry havana no mbola ambaran'ny apôstôly Petera ao amin'ny Petera voalohany 2:9-10. Petera voalohany 2:9-10. Ndenga raha antsika mamaky izany tenin'Andriamanitra izany izay manambarany amin'ny fiainana ny finoana, ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ny amin'ny fiainana izany fahafahana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izany. Petera voalohany 2:9-10 ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe olona afaka ianareo, ary iza nanafaka anareo? Andriamanitra nanafaka atsika, Jesosy Kristy nanafaka atsika tamin'izay mety ho endriky ny fangejana, tamin'izay mety ho endriky ny fahotana. Ka ambaran'ny apôstôly Petera mazava tsara ny fomba iainana izany finoana, iainana izany maha-olona afaka izany. Ka ao anatin'io dia ambarany mazava tsara fa voatsy iaina ny finoantsika amin'ny mpamendrehana isika ao anatin'ny fahafahana izay nomena atsika. Ka izao ny fepetra izay ambarany raha miainga amin'ny tenin'Andriamanitra io isika. Aoka tsy hampiasan'ny fahafahantsika ao amin'ny Kristy ho fialan-tsiny hanaovana ny tsy mety isika. Izany hoe mba handehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny finoanan'Andriamanitra ny fanafahana
ny fahafahana izay omen'Andriamanitra ho antsika. Ao anatin'izany koa izy dia mitaona fa aoka isika hikatsaka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra, amin'ny fiainantsika rehetra, ary manaiky ny fitarihan'Andriamanitra satria olona afaka ao amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra ny tompon'ny fahafahana izay ananantsika, ka ny iainantsika ny fahafahana izay nomeny antsika dia iainantsika araka ny fitarihan'ny fanahy masina, iainantsika amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fambarana ao anatin'io andininy koa ny fitaomana antsika mba hanalavitra ny mety ho endriky ny fanararaotana no ny fahafahana izay ananantsika. Olona nafahan'Andriamanitra isika, olona afaka ao amin'i Jesosy Kristy isika, ka aoka iaina ny fahafahantsika mba tena ho araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hanararaotra ho amin'ny ratsy ny fahafahana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ary farany dia izao, ny fahafahana izay nomenantsika dia iainantsika amin'ny finoana amin'ny mahavavolombelon'ny Kristy antsika. Ka ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika rehefa nafahan'Andriamanitra isika dia hiteny tahaka ny mpanompon'Andriamanitra hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Manana ny fahafahana avy amin'ny Jesosy Kristy aho, miaina amin'ny finoana araka an'Andriamanitra. Fendriavana dia izao, Andriamanitra manafaka antsika, ka ny fanafahana izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia entiny anehoany fa miaro antsika izy, anehoany ny fiarovany antsika. Ny fanafahana izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia anehoany ny heriny sy ny voninainy sy ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika, ary indrindra hitarihany antsika hiaina ny finoana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia olona afaka marina tokoa isika handeha amin'ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay, satria asehonao aminay fa mpanafaka ianao, manafaka anay amin'ny endrim-panandevozana rehetra izay miseho eo amin'ny fiainanay. Andriamanitra rainay eo, asehona fa Andriamanitra miay ianao, raisinao an-tanana fa zanakao izahay, karakarainao izahay mba hahafahanay hiampita ny ranomasina izay endrika ny losa, dia ampitainao izahay Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany Andriamanitra, fa asehonao aminay koa ny herinao mba hiarovanao anay ny amin'ny endrika ny fahavalo maro samihafa izay kahasamely anay, arovanao izahay. Tsy hainay Andriamanitra ny tsy hisaotra anao manoloana izany fitiavanao izany, ary tsy vitan'izany tarinao izahay mba hatoky anao sy hiaina ny finoana. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao ny amin'izany teninao izany, manoloana izany tsy tanteraka izahay, mpanota izahay, ka izany mahatonga anay ankehitriny hifona aminao satria tsy tanteraka. Andriamanitra rainay eo, na dia olona nafanao aza izahay dia tsy manaraka izany tsindraindray. Mifanohitra amin'izany ny ataonay, tsy manaraka izany sitraponao izany izahay, ka izany no antony hifonana eto anatrenao, mamelany elokay mamindrafo aminay, fa mpanota izahay. Mino tokoa izahay fa handray ny fifonanay ianao Andriamanitra. Raha ankehitriny Andriamanitra, indreto izay mitondram-bavaka ho an'ireo ray rehetra, dia anao tokoa no izay efa nanafaka azy tamin'ny fangetsany Satana maro samihafa, no hitarika azy mandrakariva mba ho ray modely amin'ny malo mpianakaviana azy. Andriamanitra rainay eo, mba ho mpitarika ny amin'ny tsara izy fa tsy amin'ny ratsy. Ary ankehitriny misy ireo mpanomponao izay nangataka fahentinam-bavaka ny fiainany, ianao tokoa no omba izany mpanomponao izany hijery azy manokana ny eo amin'ny fiainany, ary hitarika azy mandrakariva ny amin'ny tsara. Ankehitriny izay Andriamanitra, tondram-bavaka ho an'ireto salama, ianao no hanasitrana
ianao no hanome fahasalamana azy feny mba hahatonga azy ahajorondray hanompo anao Andriamanitra. Misy ireo Andriamanitra izay namony avantiny, ianao no hampahery azy sy hampitraka azy satria ho anao za fampaherizana izany. Andriamanitra rainay eo, misy ireo mpanomponao izay nandray ny zavatsoa avy aminao, ianao tokony ho hitahiry azy mandrakariva mba hatoky anao sy ahay hanompo anao. Tondram-bavaka koa izay ho an'ity firenena izay misy anay ity. Ianao Andriamanitra rainay eo, no angatahanay hitariky ny mpitondra mba hahatonga ny mpitondra hatahotra anao Andriamanitra. Tahiry hoe vahoaka anao, ahay todika aminao mba hahatonga ity firenena izay misy anay ity ho firenena anjakan'ny fiadananao Andriamanitra. Maro izay tiana angatana kanefa ianao mahalala izay mahasoa anay. Ataonay izany vavaka izany ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Havana malala rehetra amin'ny tompo andeha hanambara ny finoantsika isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana fahatelo eo am-pitsanganana. Izay manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino a Jesosy Kristy zanany lahy tokony atokontsika, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalina sy fahamarinana ary fiaina. Izy dia tsy miova ho maly sy hanioary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra izy. Fanahy iray ihany no anaovany batisantsika rehetra. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboany ny finoanay. Mipetraka ny fiangonana. Misy ireo avantsika manolotra ny tena no amin'ny sakramentany fanasan'ny tompo, tokona ho amin'izany ny hira fanampin'ny faharoa no raintsika ny andininy voalohany. Andraisantsika reto avantsika reto
manolotra amin'ny tenany ho amin'izany fandraisana ny fanasan'ny tompo izany. Vavolombelon'ny fanekena ataon'izy ireo isika ary ny mpanefana san'ny tompo rehetra miezaka koa hanavao ny andro nanokana azy izay niombonana tao amin'ny Kristy voalohany. Andeha isika hitsangana hivavaka ho azy ireo. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray mandrakizay eo, misaotra anao amin'ny fonay manontolo zahay. Sitraka ho mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny taranakay ary ho an'izay rehetra lavitra na aiza na aiza ka tsy ny fitiavana hanantona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky io, nino ny fanambaranao zahay. Teo am-batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zahay ka nangataka ny irotsahan'ny fahasoavana ho amin'izy ireo. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ireo ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao ilay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ireo ka afaka hisafidy ankalalana ny lalana izorany dia indro tonga tao anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, mba hianory ny vavakay rehetra rehefa miakatra eo aminao ho an'ireto mpanomponao ireto. Raisiko izay rehetra nio ho amin'ny firaisana masina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay izany vavaka izany ho azy ny voninahitra ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Enoy ny teny fanorenana izao fanokanana izao ny Tompo. Izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny aina monjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, aoka izy andany tenana sy hitondriny azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza namonjy ainy avery ny ainy noho ny amiko dia azo zany ainy zany. Fa inona moa so azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Inona nomeny olona ho takaliny ny aina? Amin'izany na iza nanao ny sitrapony raiky izay nandanitra dia izy ny rahalahako anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovonazovona naikaio natrehan'ny olona dia ekeko izy natrehan'ny raiky izay nandanitra. Fa nazovonazovona andaho natrehan'ny olona ho laviko kosa izy io natrehan'ny raiko izay anandanitra. Amen. Noho izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo valinareo araka izay sitraky ny fonareo. Inareo va mihin'Andriamanitra paharantsika sady raintsika randanitra izay tiantsika ka manome Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mihinan'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tombo sy mpamonjy va ianareo? Moa ianareo manaiky ho an'ny tenanareo fanekena tamin'ny batisa ka efa nandray fanamasina tamin'izany ary ankehitriny zany fanamasina zany no mampizotra nareo milalina fiainana Kristy aminy ka ezika nareo ankatoy ny sitrapony ahatsiary vavaka samaky beboly amonjy fanipompana sy fanasamin'ny tompo izay adidy sy tombotsy ho an'ny mino. Okary nareo hitodika any amin'ny fiangonana nonona ampahabe maso ny anaranareo ary amaky ny fanekenareo. Izao ranay Saint Anne-Marie, izao ranay Pisotolitra, dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy, voavela ny eloko ary azoko ny famonjena, ka ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra, dia nanapa-kevitra aho ny handray fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny fanekena, ny famonjena sy fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy mipino tsirairay ny sitrapony. Koa ezaka aho eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana amin'ny fampianarana amin'ny fomba samihafa. Fiaraha-mivavaka, toroteny, fiara-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isa mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronan'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanimpoko azy eto amin'ny fiangonana
sy amin'ny toerana rehetra lehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako, ahatanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra matoky azy fizany menareo hery ahatanteranareo izany. Amen. Ranevson Anne-Marie. Noho izany fanekeny nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay anao ny renjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra tsy finiantsanao laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiora amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana. Mahiresy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Ranevosoa tolotra. Noho izany fanekeny nataona teo izany dia aminaran'ny ray sy zanaka ny fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay anao ny renjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra tsy toy izay efa niantsona tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiora amin'ny toetranao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrina. Mahiresy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izahay noho ity ora nomenao iananay eto anatrehanao ity. Petraka eo an-tananareo ireto mpanomponao ireto izay avoanana mafy ampiabe maso ny fanekena taminao. Ianao ry Andriamanitra rainao niantso azy koa namaly zany antsonao zany izy. Da io ny fanapahan-keviny toetra mandrakariva eo amin'ny fahatokinanao. Ka mba homeo azy ny hery aharetany amin'izany noho ny fananao masina. Ianao ihany no aoka hanomana azy anatina ny latabatra masina sy hampiditra azy ny amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy azongozongozony ny fanantenana, ary mahery ny fitiavana. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana. Ary iseho amin'kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona ny amin'ny teny sy ny asanao Andriamanitra. Vavaka aminao izay Tompo, mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainan'ny kristianina, bantsina ny fanjakanao Andriamanitra, efa nampanantenanao anay zanakao. Enoho izany ry Andriamanitra ray ny famindram-po, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanay no angatanay izany vavaka izany. Amen. Rehefa nefana izany Tompo vaovao, tany mafy ny ananareo mba tsy hisy aka ny satraboninahatrareo, mandehana ka mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra amin'ny fahafahana omeny fanahy masina. Amen. Ny fikambanana katekomenina no anao ny hira fisorana.
Hiroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra izay amin'ny Kristy anie ny fiadanana, fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misary fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana hahazo endrika izany, indrindra amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Koritianina 2:3-9:20. Toy izao indray ny vaovao tamin'izao maraina izao. Isy ny famoahana akademika ireo mpitandrina navita doktorat izay atao eny amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗓 Andrainarivo Fahasoavana ny alakamisy 2 ny volana Jona. Koa manentana antsika mpianakavy ny finoana hifanampy amin'ny fiatrehana ny Révérend Dr 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗓 amin'izany fotoan-dehibe izany. Noho izany dia isy ny fivorian'ireo komity rehefa vita izao fanompom-pivavahana izao. Isaorana ihany koa ny Tompo tamin'ny fitantanany rehetra fa totosa soamantsara ny fiaonam-be ny aumônerie 𝗧𝗥𝗜𝗓 izay natao tany amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗓 Amborgony fitiavana toliary. Mijanona ny filohan'ny sampana, ny fikambanana, ny filohan'ny tarika rehefa mirava izao fanompom-pivavahana izao mahakasika ny soutenance ny pasteur tahiry. Ny alahady 2 volana Jolay dia alahady hitondrana mibavaka ny Révérend Dr 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗓. Efa nisy ny valopy nozaraina izay averina amin'ny fotoana io, koa raha misy tsy mbola nahazo an'ilay valopy dia azo atao amin'ny valopy tsotra izany fa mariana ny anarana sy ny maribola. Anatanteraka famangina ny madama Helena amin'ny sampana sekolelady ny fiangonana rehefa vita izao fanompom-pivavahana izao. Andray fitenenana ihany koa ireo solitena avy any amin'ny chapelle militaire Arivonimamo. Toy izany koa ny fianakaviana avy amin'ny solitenan'ny fianakaviany pasteur Abary tamin'ny namoizany ny ray aman-dreniny. Vaovao avy amin'ny sampana VFL, ny fangalana ny gâteau fête des pères ho an'ireo izay nanao ny komandy 20 000 ariary dia amin'ny akany ambany. Ny fisariana ny gâteau atao aorian'ny fanompom-pivavahana. Mbola misy ny tapakila izay jifaina amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny komity teknika sary sy feo, misy ny fivoriam-be izay ataontsika aorian'ny fanompom-pivavahana amin'ny alahady 15 volana Jona ho avy izao, izay iresahana indrindra momba ny fidirana ho mpikambana ao amin'ny FIPZ, fiaonam-bean'ny FIPZ izay atao any Mahajanga, ary isy ny seho atao amin'ny volana septambra eto amin'ny fiangonana. Sampana Dorcas, fa izay tian'i Jehovah no anarany dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Izany teny soratra masina izany no entinay sampana Dorcas hanomezana voninahitra ary dera ny ray ao ambony ary hiarabana ny ray rehetra eto amin'ny fiangonana Sapimia sy ny ray rehetra. Aoka ny isy ihany koa ny hetsika izay ataon'ny fiangonana isan-taona izay atao amin'ny sabotsy 14 volana Jona ho avy izao, izany hoe fizarana fanampiana ho an'ireo fianakaviana izay sahirana, ka ny sampana Dorcas no mitarika izany. Koa manentana ny fiangonana izay amin'ny famofizana izay ataontsika ho azy ireo dia raisinay avokoa toy ny akanjo fitafy, ny PPN ary vola. Manantena ny sampana rehetra ihany koa izay ny amin'ny fanomezana anarana ireo olona sahirana izay voafetra ho 5 isan'olona. Antsoina ny sampana Dorcas ho tonga ny alarobia 20 volana Jona izao amin'ny 2 ora sasany hanao ny fandaminana.
dia mankasitraka sahadiny amin'ny fahafoisana izay nataontsika rehetra satria sambatra izay manome noho ny mandray dia Jesosy Kristy ane an'olony banga avy amin'ny isika tsirairay ao amin'ny birao mpitandrina no anaterana ny fanampiana. Sampana sekoly alahady amin'ny alahady 5 ny volana Jona izao no manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fanadinana ka aoka samy tonga ara-potoana. Ny mpampianatra K6, K7 ary K8 dia mijana aorian'ny fanompam-pivavahana andaminana ireo mpianatra no fanadinana any amin'ny foibe. Tsy mba miala amin'ny fitsipika aho fa ianao no mampianatra ahy. Ny birao sy ny komity mifankalazana 30 taona ny sampana sekoly alahady dia manolotra ny saotra sy dery ary laza ho an'Andriamanitra no fahatotosany ny fankalazana ny vonjobily ny alahady 12 ny volana Jona lasa teo. Misaotra anareo mpianakavy ny finoana sy anareo ray aman-dreny ny mpianatra ary anareo zanak'ampelezana ihany koa tamin'ny fanohanana izay nataonareo tamin'ny hetsika rehetra no manana nahakasika izany fankalazana izany. Ny tatitra ara-bola mahakasika izany moa dia holazaina ety ihany amin'ny fotoana mamety azy. Ny valopy rakim-pisaorana, ny polo sy kaskety ary ny gobelet misy ny logo 30 taona dia mitohy hatrany mandrapatapitra ny tao-pankalazana ka afaka raisina na atao komandy any amin'ireo mpampianatra sekoly alahady. Fikambanana katekomena, sary mihetsika ara-pilazantsara. Ilazana ireo rehetra vonina hiofana momba ny filalaovana filma ho tonga miaraka amin'ireo efa nanao kastina. Isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora sy ny alahady hariva amin'ny 2 ora sasany hatramin'ny 4 ora sasany. Ireo fotoana roa ireo isan-kerinandro ireo no ionantsika amin'ny fanodinana ny filma izay ho ataontsika. Raha mila fanazavana fanampiny dia manatona ny mahery na hisantatra. Sampana AFF finaritra. Ny sampana AFF dia mikarakara hotelinjaza ho an'ireo zaza latsaky ny 2 taona ho an'ny fiangonana sy ny fokotany. Izany dia atao ny sabotsy 24 ny volana Jona ho avy izao eto am-piangonana manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ny tapakila ahafahana misitraka izany dia raisina any amin'ny biraony AFF Madame Yantra na Madame Fabienne. Sympathie. Ampatsahivana isika kristiana tsy akanavaka fa androany tolakandro manomboka amin'ny 3 ora no anatanterahana amin'ny fiarahamonim-bavaka ho fangatapitahiana ho an'ireo zanantsika hiatrika fanadinana amin'ity taona ity, ko antsoina isika ho tonga maro amin'izany. Isy ny asa sy fampahirezana miaraka amin'ny safifa, ko ahitana noho izany ny mpiandry rehetra ho tonga amin'izany fotoana izany. Toy ny fanaon'ny sampana isan-taona ho fankalazana amin'ny fetim-pirenena ny 20 Jona dia asaina isika anotrina ny sampatia amin'ny afim-pifaliana izay atao eto am-piangonana ny alahady 15 ny volana Jona manomboka amin'ny 5 ora hariva. Isy varotra sakafo isan-karazany mandritra izany. Iangaviana mba hijana ny komity, ny sakaiza ary ny mpiandraikitra rehefa mirava ny fiangonana. Rakim-pisaorana. Fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo Jehovah dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Fa ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Atolotra ho an'ny fikambanana katekomena. Rakim-pisaorana an'Andriamanitra noho ny valim-bavaka sy ny fitahiany misaotra an' Jesosy atolotra ho an'ny fiangonana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao rakim-pisaorana noho ny fahasoavana miditra taminay menakavy atolotra ho an'ny mpitandrina Rakotsizafy Mikaela, mpitandrina mpanampy ary ny fiangonana. Teny fisaorana. Ny fianakaviana manontolo dia manolotra teny fisaorana
ho an'ny Dr 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗧𝗘 sy Ramatoavadina sy ny fiangonana ary ny sampana sekolelahady eto amin'ny fiangonana miaramila Ampahibé tamin'ny fitrotrona am-bavaka nandritra ny fitsaboana sy ny teny fampaherezana tamin'ny 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗏 avamalalanay Andriamitantsoa Samoela Tahiry ny fitojoana lasa teo. Fianakaviana dia manolotra fararakitra ho fanoizana ny asan'ny fiangonana. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesanay anareo fa ny avamalalanay Razafy Malala Mamalisy vatana velany Tompo Lara solony aina Bertin dia natsony ray ody any aminy ny 20 ny volana Jona rehefa nivahiny 70 taona teto tany ho ny zanany Rabenarivo Bertin Rodolphe Mianadahavy ny zafiny zafiafiny ray tapo aminy ray tapo amin'ny vadiny sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao amin'ny tranony lo 2T 75 terra Ampandrana Est ny alahady 17 Jona amin'ny 7 maraina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM ka nana fiavozana ambohipolo alina alohan'ny ametrana azy ao amin'ny fahasandrazany ao ambohipolo alina ihany. Jehova no mpiandry ahy. Dia toy izay indray voavoray tamin'izao maraina izao voninahitra ao an'Andriamanitra iririana. Ampiomanina ilay anjara fitenenana ny chapelle Rivomoamo sy ny fianakaviany mpitandrina 𝗔𝗟𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ireto avatsikety manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa Zakely rabe vahoaka mananjara soa ny atsarana mahitiela tolotry rabe vahoaka onjanena Célestin sy rasoa mananjara sombolanjara Valisoa Léonie reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Zazakely Andre Tongarivo Iandraina manambina ritra sy Andre Tongarivo vonjina Andre Tongarivo Kanty manakaja laksy tolotry ray aman-dreniny Andre Tongarivo vonjina ambinina sy Andre Manantsoa Mamy Eva. Izy ireo teo mbola nambany voatra. Manasa ny tompon'anjara amin'ny fandraisana fitenenana. Ary izay manome ho an'ny mpamafy sy ny mofo hohanina dia hanome sy ahabe ny voafafinareo ary ampitombo ny vokatra ny fahamarinanareo dia hanakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny tsipo izay hahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Korinthianina 2:7-10 ka hatramin'ny 20. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no entinay solotena ny komity 20 taona ny na mpitandrina ny pasteur Rasalama Arnaivo Jasmin izay mitandrina ao amin'ny chapelle militaire Rivomoamo hiara-bahana anareo mpianakavy finoana eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé. Manatanteraka fankalazana izahay dia arak'izany ny fankalazana 20 taona na mpitandrina azy ary indrindra koa 10 taona ny arahany asa taminy. Ao anatin'izany dia misy hetsika fitadiavam-bola izay tanterahanay tondra valopy izahay pie mangataka fiara-miasa aminareo chapelle militaire eto Ampahibé izay anatanterahanay izany. Tondra be izahay no heverinay ho anjaranareo pie tsotra 7 ariary indray ary pie couple 120 000 ariary indray. Eto izahay dia misaotra anareo sahady amin'ny fandraisana anjara ary manantena ny fiara-miasa satria tsy hafa isika fa iray ihany ary indrindra ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy. Etona dia isaoranay lehibe ny mpitandrina ny ambaratonga andrafitra rehetra eto amin'ny chapelle militaire nanaiky andray anay ny dekona sy ny sampana rehetra ny fikambanana rehetra dia mino izahay tompoko fa izay rehetra nentinay ao dia tsisy hiverina ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.
dia hitsangana zany zareo andehandeha amin'izay tapakila izay sy rehefa mirava koa dia afaka maka. Izy ny ramatoa vadiny pastera président synodal 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 ho antsika izay mbola tsy mahafantatra. Mbola ho ampitombona aminareo mandrakariva ary avako ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voalohany ry avako dia fifaliana ho anay ny miaraba ny iray mpianakaviana rehetra satria moa anio fety natokana hankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny fetiny iray dia miaraba ny iray mpianakaviana rehetra tsy sakanavaka eto anivon'izao fiangonana izao na hatratra indray izao fetiny iray izao. Indramina ny teny ao amin'ny teny soratra masina ao amin'ny bokin'ny mpitsara toko 9:12 tapany B entina hiarabananareo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo Jehova no mombanao ry lehilahy mahery. Dia singana manokana ianareo mpitandrina ny amin'ny izao fetiny iray izao ka ombanareo tokoa ny Andriamanitra izay tompontsika. Faharoa ry havako dia hitondra teny fisaorana amin'ny alalan'ny fianakaviana Ratsosoa Jean-Victor izay namoy ireny izahay tamin'iny herinandro iny dia mitondra teny fisaorana izahay ho an'ny fiangonana iray manontolo tarihan'ny mpitandrina Kotsafy Mikaela Mivady ny fiangonana ny sampanasa rehetra neto anivon'izao fiangonana izao. Tsy hainay tsy hisaotra anareo ry havako tamin'ny fiombonana rehetra izay nasehonareo tamin'ny nahalasana neny. Tsy voavalinay tsirairay fa Andriamanitra no hamaly fitia anareo tsirairay avy isambatan'olona isa-tokantrano ary irinay ny fahasoavany hitoetra aminareo mandrakariva ambara-pahatapitra ny fataperan'izao tontolo izao dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fankalazana ny fetiny iray dia miaraka miombina n'izay rehetra efa nanonona ny fiarabana amin'ny ray rehetra ny tenako mijoro eto anoloanareo. Mba ho fanohanana ny fankalazana ny iray dia andeha isika rehetra hanokatra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona toko 4:40. Jona toko 4:40 ka ny 9:30 izay tenin'i Jesosy Kristy ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray ary arak'izay nandidiny ny ray dia izany no ataoko. Amen. Amin'izao andro natokana ny ho fankalazana ny fetiny iray izao ry havana dia mijoro eto anoloanareo ny tenako. Misolo tenany reny ny zanaka rehetra eto amin'ny fitandremana, ny sampana sekoly alahady ary ny sampana velona rehetra. Mitondra ny teny fiarabananareo ray niteraka, na nabe, na n'olokolo sy ny karakara. Araba tompoko latra izao fetiny iray izao. Andriamanitra izay nahary ary niantso anareo ho ray no isaorana isan'andro, ny amin'ny ananana ianareo, tsy mitandro asasarana, mitady sy mikatsaka izay ahasoatrano ny ankonany ary ireo rehetra napetraka ho andraikitrareo zarizana fanomponareo. Fisaorana no atolotra ianareo dada araka ny teny Jesosy Tompo ao amin'ny Jona izay nivakitsika teo, tiany ny rainy. Tsy izy izany fa ilay Andriamanitra iray sady raintsika raha teo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia hoy koa izahay aminareo hoe tianay ianareo ray rehetra.
Andriamanitra ray dia tianay koa fa manahaka an Jesosy Tompo izahay. Dia mbola nanohy ny tompontsika nanao hoe arak'izay nandidininy ray ahy dia izany no ataoko. Izahay dia manahaka an Jesosy Tompo. Koa ny mankatosy manaja anareo raim-pianakaviana dia hiainanay ary fanehonay ny fitiavanay anareo ihany koa. Satria fantatray fa sitraky ny Tompo izany. Ko ankehitriny ara dia manentana antsika renim-pianakaviana, antsika zanaka, tanora sy ankizy rehetra hiara-hitsangana. Hiara-kisangana antsika. Dia ho fanehontsika n'izany fitiavana ny raintsika izany dia hiaraka ireto ntsika aorian'ny fanisako 3 hoe tianay dada. Isa 2 3 tianay dada. Misaotra Tompoko afaka mipetraka isika. Manaraka izany dia mangataka anareo 3 amin'ny rahalahy mpitandrina eto amin'ny fitandremana mba hiroso aty anoloana. Mangataka ny filohan'ny fiangonana, ny filohan'ny sampana sekoly alahady ary ny filohan'ny komity fankalazana ihany koa. Androso aty anoloana fankalazana ny 70 taona ny sekoly alahady raha ao. Ary koa ireo ankizy izay anatanteraka ny tsy anjery ho atolotra ho an'ireo raintsika tsy akanavaka mandroso aty anoloana. Dia miomakomana manaraka an'izay koa ny mpampianatra izay izara ny fanomezana miaraka amin'ireo ankizy hanolotra izany. Samy hijoro ny toerana izay efa nalamina arak'izay. Anatanteraka ny tsy anjery ireo ankizy aorianan'izay dia mangataka ny ray rehetra mba hitsangana eny toerana. Aorianan'ny tsy anjery fa tsy tonga dia mitsangana. Mangataka ny ray hitsangana eny toerana mba ahafahan'ireo mpampianatra sy ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny sampana samihafa izay manana fanomezana ho atolotra ihany koa manome an'izy ireo izany. Ao aorianan'izay kosa dia mangataka ny neny hitondra ambavaka ny ray rehetra. Dada irinay ianao mba ho dada modely, ho dada manokana, dada hafakely. Mizara fity tokam-poan'ny neny, maneho tambitamby rehefa miteny. Dada irinay mba ho dada miavaka, tsy mpiteny maloto fa dada mivavaka, ho dada mpanintsy, ho dada mpananatra, ho tarafin'ny ankizy fa dada filamatra. Dada irinay ianao tsy ho dada mpimamy fa ho dada mitsiky vao tonga ato an-trano, tsy ho dada simba ny sigara sy toaka fa ho dada salama mpivimbina laoka. Dada irinay ianao mba ho dada fanaja, mizara nianatra tena sahaza, dada ho mendrika ireharehana, tsy mandositra dito fa tia mikarama. Dada irinay ianao ho dada mahery, ho mpiaro ankizy, ho mpiaro aneny, iny sandrinao iny azonay itikiny, eo an-tratrany dada itositosiny. Dada fangatako ity tena farany sisa, ndao mba iompitire itsika, ho ankoniny lavitra ireo disadisa dia hiara-andovy ilay paradisa. Angatana ny ankizy sy ny angatana ny ray rehetra hijoro eny toerana amin'izay ahafahan'ireo mpampianatra sy ireo ankizy manome ny manome ny fanomezana sahazatsika. Ny sampana hafa ihany koa an'izay rehetra manana atolotra dia afaka manararaotra izao fotoana izao.